kely moa zany dia ndraha io zany le akarakely ito nadeviana namalana teo dia nindrasana le zoky kely tsy miverina elaela dia lasa izy nakana anaty trano hoe raha ny daholo nandeha tsigara mama iarena ozy izy dia hatramin'izao mbola tsy miverina. Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama fa ntegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny trangam-piarahamonina indray no fakafakatsika eto hozaraintsika eto izay tena tranga mampalahelo tsy ino moa zany fa resaka fanolanana zaza tsy ampy taona iny taona be zao aolana olona efa be 23 ans misy manko efa taela 30 ans 40 ans 50 ans manolana zaza tsy ampy taona simba tanteraka ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao noho ny inona reny no antony mahatonga zany rehetrrehetra zany mety ho maro karazany maro no mahatonga an'izany nefa kosa raha johina ny tantara jerena dia noho ny tsy ampy ny fanabeazana no tsisy fipetrahan'ny fanabeazana ifotony na discipline mazava tsara eo amin'ny fiarahamonina malagasy lasa simba ny kolotsaina simba ny toe-tsaina tsy hay hoe inona marina reny no antony mahatonga ny tsy fipetrahana zany rehetrarehetra zany mampalahelo ny tranga misy satria amin'ny taitaina ny ray aman-dreny manana zaza tsy ampy taona hoe andeha ho aiza na ahoana eo ihany koa ny mandeha manko ny vaovao rehetrarehetra amin'ny réseaux sociaux tsisy tsy aneho hevitra amin'ity vaovao ity na ireo artista zany na ireo olom-pirenena zany na mpitondra fanjakana na manam-pahefana dia samy mitaraina maneho hevitra satria habibiana inona moa ny tanjona hanaovan'ity zavatra ity hanimba zaza tsy ampy taona filana vetivety firaisana vetivety ve hanimbanao zanakao mitovy amin'ny zanakao ianao ve tsy manan-janaka na tsy manana zandry vehivavy re sady efa tsy matahotra an'Andriamanitra efa lasa biby noho ny tsy fisiany fanabeazana eny fotony zany eo ihany koa manko ny fitenenana fa hoe tsy noho ny firongatra ny fifohana rongony eo zany naroro eo zany nataontsika hoe rongony zay kokainy sy ny karazany izay miditra nitsokosoka Madagasikara baranahana loatra na dia eo azan'izany rehetra fifohana rongony zany talohany nisy foana io rongony io fa tsy ny rongatra ohatran'izao ny roborobo ny rongatra ohatran'izao mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika tamin'ny fitondrana taloha tsy hoe midokadoka tamin'ny fitondrana nentin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana dia nipetrapetraka ny discipline fiarahamonina ary tsy nisy ny oapefy fa tena nanaraka tsakany sandavina ny lamina izay napetraka ary tsy nisy fanolanana ohatran'izao ty amin'izao fotoana izao deuxième mandat manko filoham-pirenena antsika amin'izao fotoana izao 10 ans zao zay raha ohatra haritra ho 10 ans teo izy tamin'ny 2018 jusqu'à 2023 ny rongatra be ny fanolanana zaza no tsy fipetraka ny zany fanabeazana ifotony amin'ny resaka discipline zay na dia ataontsika eo aza zany hoe rongony cocaïne sy karazany izy moa mitondra amin'izao fotoana izao mibaranany miditra sy mivoaka maninona ny zavatra ohatran'ny zava-mahadomelina zany na dia eo aza zava-mahadomelina zany dia ny tsy fijerena izany rehetrarehetra zany ifotony ekena ny fitondram-pandrakana amin'izao fotoana izao ny azakazaka ny ezaka nametraka lalàna ary ny fanoentina tena misolombavamboaka tena mety meran-doolona mba hamahana sy mba hamafaizana izany habibiana lasa biby ny olombelona amin'izao fotoana izao tsy matahotra anao mihitsy ary tsy matahotra an'Andriamanitra koa izay nandresa nakana fanapahan-kevitra ohatran'izay tsara ary fisaorana zany fa moa ve tena hipaka na tena hampiharina mihitsy ty sazy ty ho amin'izay olona ataontsika hoe sanatriany vava ohatra sao dia misy olona manakady manakarena dia hoe hampiharina tokoa ve le lalàna sa saritsariny hampiharo azy ny lalàna ho an'izay nizy ary tsy fidinana izaniza na manakarena ianao na mpanao kolokolo ianao na olona madinika kely ary
ampiaro ny lalàna fa izay no tsara. Ny lalàna dia natokana olona rehetrarehetra ny tany tandalàna. Zany ane tamin'ny fitondrana teo aloha e, tany tandalàna. Averimberina filohampirenena teo aloha zany Marc Ravalomanana. Fa amin'izao fotoana izao ity miroborobo tena mampalahelo simba ny fiarahamonina malagasy. Aiza tsika ty oreto e, mivadika biby ny olombelona koa entana ty manko misy sarin'olona ty atao mbay mitady izy ty. Koa anjarantsika izay mahita olona ty mbay mitady partagefo ity vidéotsika ty. Fa vaovao mampalahelo, ianao ve mananjanaka ohatra raha ataon'olona ohatran'izao ny zanakao ekenao ve? Raha ohatra ianao manana zanaka ekenao ve manao ohatran'izao? Simba tanteraka ny fiarahamonina sy kolotsaina. Ny lafim-piarahamonina malagasy ho andeha ho aiza moa ny ray aman-dreny amin'izao mitaitaina mangano hany hoe inona natao hoe zanako ty andeha hianatra angamba mety fa tsy andriny ny andrasana eo ambaravara hoe zanako zay aiza. Malahelo lalandava. Koa ity misy vidéo tapatapany naseho ireo fianakaviana tena mampalahelo. Koa misaotra antsika trany ny abonné, misaotra antsika trany manaraka vidéo zay. Ty misy vidéo tapatapany zay koa makasitraka makatelina tompolahy sy tompoko vavy. Zazavavy kely tokony 9 taona no niara-ny fanolanana nataona lehilahy 20 taona teny Meritsatosika ny Omalalady. Raha ny fanazavana dia modinirany ilay lehilahy nividitsikary ity zazavavy kely ity ka tamin'izany no nanaova ny filandratsany. Tratram-bodiondry teo am-panolanana ilay lehilahy saingy nitsoaka ho ny fanazavana no entin'ireny ilay zazavaolana ary efa nisondran-tanteraka kosa ilay zazavavy kely. Ireo vavikely moa zanako dia raha io zany dia akarakely ito nadevizarana lalàna anazy dia nindrasana le zokikely tsy miverina elaela dia lasa izy nakana anatanantrano hoe raha ny daolona andevitsikara mama iarena ozy izy dia hatramin'izao mbola tsy miverina dia za moa narary teo ampatry fa etapabolana narary dia vahamintsindro dia niarina dia nakaiza hoa izy dia jerena izy efa tsy hita tsony njena leha dia nisy zazakely bandikely ankiray niantso hoe iarena ozy izy toy izy fangao aho iarena ozy izy sady nisaoty an'le tampo akony dia nitomany kely andro fotsiny hoe aminay dia atao aho le zanako fa hoe ty trano ty le trano midiny daholo le trano dia voy hoe ty trano ty ozy izy izy kanjo moa vao niantso vonjeo hoe dia nisaoty tena ambaravara kely izy dia nitao le zazakely dia za dia efa niresondraha efa tsy nahatsaro tena tsony nalanay tao lasa lavidavitra izy zay vao nahatsaro le zaza hoe nalay daoly aho ozy izy dia nitsoahany kilotra izy natao dia sady nivonoany teo an'sofitra izy natao taminay dia zay dia avy eo hoe zara nirena fa any amin'ny polisa sasany mitondra le zazanakely tsy vita teo moa izy dia nentina nandeha niakatra anaky aty hoe niakatra nareo fa tsy vita fa enjana be le tsy vita dia zay tokoko no zavatra nyseho nasodraty izy aloha zao hatramin'izao fa efa nijery tany polisy ny any nandrakala fotony olona fa mbola tsy hita olona fantatra ihany zany olona fantatra eo ray monina aminay ihany izy ka dia indray izy manao resevera dia rehefa tsy miasa izy dia mody eo aloha tranondrazana io fa tranondrazana efa foana ny nanaovana ity misy ty. Efa fantatra moa io lehilahy izay navandoza io ary efa niparitaka ao anaty tambazotra serasera Facebook ny anarany. Miantso io lehilahy io araka izany ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena mba anatona an'ireo ivitoerana misy ny mpitandro filaminana. Nanambara moa ny Général de Brigade Mamelo Somby Nanonosy DPJ GP fa tsy maintsy atao hazalamby io lehilahy io izay fantatra hoe dawily. Araka ny fepetra izay noraisy ny fitoram-panjakana indrindra ho fampiarana ny lalàna manakery ny mahafandikan-dalàna mamoafady ny fanolanana dia hentitra toromarika izay apetraka eto anivo ny fitandroana ny filaminana. Voalohany makasika ny tranga fanolanana izay nihatra tamin'ny zaza 9 taona niseho tao amin'ny fokontany Mery Mandroso commune rurale Meritsatosika ny Alahady 3 marsa 2024 tamin'ny enora sasany ariva dia milaza ary manambara aminao izay nahavanana zany fandikan-dalàna mamaofady zany zahay mpitandro ny filaminana ny hanoloranao tena
eny anivony tobiny mpitandrony filaminana na polisy pirenena na gendarmerie pirenena zay kaikanao indrindra tsy misy atakandro na aiza ny misy anao na toy inona nataonao de tsy maintsy ho tratra ianao ary anaovana iaza lambo ny fikarohana anao. Faharoa, ireo rehetra zay manana loharanom-baovao momba io olona io dia entany na hanome vaovao eny amin'ny tombony zandary na polisy akaiky azy indrindra. Marina fa ao amin'ny hopitaly Azerano Hotsaboana io zazavavy kely vahaolana io efa tonga teny an-toerana namangy sy nitondra fanampiana ny ministra ny serasera sy kolotsaina Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy Ramatoa ministra ny mponina Aingo Nambinina.